tale sekoly zany a sy ny mpampiofana ny tale lefitra ny chef de travaux ny bibliothécaire ny surveillant de ny mpampiofana rehetrarehetra no misitraka izany tablette numérique izany amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana tamin'ny andriamatoera Rajaonarimampianina sy ny gouvernement ary tena mpanjakana rehetra eto faritra ihany koa sika lehibe no parlementaire rehetra no kafana fond officiel samy d'emploi de la jeunesse. Misy orinasa izay tsy afaka nandray stand manokana ho anazy be dia be ny mampiranay nandray anjara androany misy eo amin'ny roapolo mahery izy ireo fa misy indray ireo le tsy afaka nandray anjara tsy afaka nanao stand mitokana dia eo amin'ny standny fiova izy no mametraka le zavatra tian'olona zaina sy mametraka an'le olona izay mety ho ilainy zany ao amin'ny fampatehana ny orinasa ho an'ny fiova manokana dia ny fanampianan'ireo mampirireo ny zava-dehibe fa manana ny heveriny fa tokony ho anjaran'io izy ao anatin'ny hoe izao ny tolotr'asa ary izao ny olona mila mahita asa raha Marjaona Andrianjavy. Sokota zany a dia manatitra dossier de candidature zany ny tanora mandray zany ny groupe Sokota na ny manana expérience na nefa manatraikefa na tsy mananatraikefa fa vonona izay ampianatra an'ireo le tanora mivoaka vita fianarana dia manatitra ny dossier de candidature izy a mitondra ny CV sy ny lettre de motivation any a ary izay ary efa misy affichage na poste zany a izay anaovana recrutement efa misy adresy raha ohatra ka te handefa ny dossier de candidature amin'ny alalan'ny mailaka zany ny tanora mitandiasa dia efa misy adresy mailaka ahafahana mandefa amin'izay. Tanjona amin'ireny salon ireny zany dia ampifanojona ny tolotra izany hoe ireo tanora manana traikefa voahofana tamin'ny fitoeram-panofanana isan-tsokazana izay manana fahaiza-manao amina sehatr'asa anankiray sy ny orinasa na sehatrana miankina io na tsy miankina mitady tanora manana traikefa amin'izany dia tanteraka soamantsara aloha zany ny asan'ny ministera satria lavorany izy androany dia nazahoana ihany koa nampafantatra ny politique nationale de l'emploi et de la formation zany hoe efa nivadika lalàna izy io ary ao anatin'io no misy ny asanay zany hoe manomboka izao mifanaraka amin'ny politique nationale ny fampandrosoana mifanaraka ihany koa amin'ny tanjon'ny objectif de développement durable dia misy sehatra asa 10 eto Madagasikara tokony hanifanana tanora.